Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Nahoana daholo nareo a tonga soa tamin'ny podcast anay Mitsama, Iasina sy Tina. Inona vaovao? Tonga soa voalohany dia faharoa zany tonga soa androany amin'ity podcast ty androany. Ty podcast ty no ahitana any amin'ny Facebook, amin'ny YouTube sy ny application podcast rehetra zany hoe na Apple podcast, na Google podcast, na Spotify, na aiza no ahitanao podcast no ahitanao an'ity. Milay be zany. Milay be ilay voalohany tonga soa dia faharoa zany tratra soa. Zay zany ny tena marina zany. Tonga soa tratra soa. Izy ity zany dia toanan'ny TapTap Send zay application sur finday zay fandefasana vola avy ety ivelany makany Madagasikara. Ampiasao ny code promo milay be, soratra tsara, milay be, majuscule jiaby, azahoana 10 € zany amin'ny fandefasanao voalohany amin'ny application TapTap Send. Ampiasao io fa tsisy frais d'envoi tsy lafo be ohatra ny MoneyGram sy ny tarany fa tsisy frais d'envoi sady ao anatin'ny iray minitra dia efa vita. Ahoana ilay programme androany raha tiana? Programme androany andray vahiny izay mitsama ny vahiny horaisanay androany zany Christian tsy diso an. Christian Ratovinony. Ndao raisitsika. Ndao. Inona vaovao tonga soa mangatsika be ve ihany? Tena mangatsika be. Zao vao mba mafanafana. Fa tena tamin'ny maraina tena mangatsika be. Fa zara zao mbola manao akanjo mafana be. Za koa tsy te hanao mangatsika be fa avy narary. Ay, okay. Tonga dia lasa zany le resaka avy fantaniko voalohany zany satria tsika mifankahita farany raha hoe fasafasa tsika telo tamin'ny taona firy, tsy haiko hoe tamin'ny taona firy zany raha tiana tsika ilay nandeha Dreaming iny zany tamin'ny 2016 zany hoe 7 taona lasa. 2016. Dia mbola any ve ianao no miasa hatramin'izao, mbola amin'ny Dreaming sa efa niova zavatra hafa? Mbola atao amin'ny Dreaming ka, mbola Dreaming foana aloha hatramin'izao ny studio no niova kely ny toerana misy anazy fa mbola Dreaming foana. Ay tsara, dikan'izany mandeha tsara zany ilay asa. Hatreto izy aloha mbola mandeha tsara na dia efa misy ny asa amin'ny réseaux sociaux amin'ny tambazotra sosialy fa mbola miasa amin'ny télé ka. Ie, mahafinaritra zany, tsara zany. Hitako koa zany nisy resaka ny voyage mandeha Dubai sy anareo, hazavao tsara ina moa ilay raha ina? Ay, iny zany misy orinasa anankiray ny raha nanangana tamin'ny PDG an'ny Dreaming hoe Raizina ilay izy. Dia izy io zany mitondra ny olona mandeha mizaha tany, makany Israël, makany Dubai, makany Afrika Atsimo, Singapour, Malaisie, Indonésie. Izay toerana afaka hanaovana an'izay hoe mba mandehandeha izay, Maurice, izay koa kay. Dia izay no mahatonga dia rehefa za zany za dia Riza Tahina no misy fotoana hoe mitondra an'ilay olona makany. Ok. Manao ohatran'ny guide zany nareo roa. Ohatran'ny guide. Guide mihitsy moa zany. Guide mihitsy fa tsy hoe ohatrana. Ie, guide. Fa tamin'ny voalohany votsavotsa fa avy eo zatra ihany dia mahay an'ilay izy ihany. Ia. Tamin'ny voalohany zany mody mahay be an'ilay zavatra zavanao hoe ity ohatra misy toro zay natsangan'ny olona zay tamin'ny taona tsy haiko hoe taona firy. Tsara be ilay izy dia mijery fotsiny. Misy fotoana tena tsy mahay mihitsy fa mianahany eo aloha dia misy zavatra anontanian'ny olona dia tsy voavalinao hoe inona tokoa moa zany eo. Fa nahary efa tsy haiko dia teneniko mihitsy hoe andraso teneniko anao raha pitsy momba an'io Zay mihitsy ny tena figa. forma aloha. Tena zay mihitsy ny tena mety.
Dia oviana indray zany mandeha manaraka amin'io zavatra io dia ilay firenenandreo zany andehanana daholo sa hoe samy misy fotoanany manokana zany? Zay sy ritra zany a tena lasa nifofotra kokoa tamin'ilay Dubai zany. Fa Israel sy Dubai sy Maurice foana zao aloha no tena mbola hoe andehanana zany. Fa ny firenena hafa tsy inona ndraindray koa mbola sarosarotra ny visa. Moa ny olona koa hatreto aloha zany Dubai sy Israel no tena mahaliana an zareo, ny gasy zany. Rehefa hoe andeha zany reo no tena malaza. Fa manao afra ihany zay fa misy koa tsina misy isa enjehana hoe tsy maintsy olona zao no feno zay vao azo tombony ilay voyage. Raha vao latsaky ny folo ohatra dia efa tsy mety. Dia le manangona an'izay olona izay zany somary enjakenjana. Ny olona zao efa sahirana. Maro zany. Ny mandeha Israel zany mahaliana an'zareo zany ilay hoe somary ohatran'ny tantaran'ny hoe Jesoa Kristy ve sa inona tena mahaliana an'ilay olona any? Ie, mahaliana an zareo makany Israel zay mihitsy ilay hoe mba mahafinaritra an zareo zany manao an'ilay fivahiniana masina, pèlerinage, mahafantatra ny tantaran'ny Jesoa Kristy sy ny zavatra rehetra izay ohatrany hoe efa hitany anaty Baiboly, fa mba tiany ho fantapantatra misimisy kokoa sy hoe tena hatrehana mihitsy ilay izy. Mahafinaritra zany. Ianao zany efa hitanao daholo koa zany ao anatin'ny Baiboly ireny. Ny tantaran'ny Jesoa Kristy ohatra hoe izy ilay nitsangana sy ny sisa ireny zany efa hitanao koa. Za zany dia azo natao anatina finoana katolika. Zay dia nianatra tany Masera. Dia tamin'ny mbola kely za manokana tena tia mamaky Baiboly sy ny sisa, mahafantatra tantara maromaro tao anatiny tao, navita sakramenta maromaro koa amin'ny voalohany confirmation sy ny sisa. Fa dia efa nisy taona hoy za tena ohatran'ny te hanao mopera. Olay. Tamin'izany mbola kely zany. Fa noho ny efa lehibe zao tsy tena pratiquant. Fa zany akory tsy midika hoe tsy mino fa tsy tena le pratiquant be reny. Fony. Azoko tsara ka. Azoko tsara. Ilay fiainana koa zany rehefa tena mandeha dia sarotra rehefa tsy atao laharam-pahamehana zany ilay zavatra dia sarotra tazomina ela zany ilay raha. Fa za tsy nahafantatra mihitsy hoe saika hanao mon père mi. Ohatra mety be aminao ilay paozin'ny mon père, ohatran'ny tonga dia hitako be ao atao tsaiky ianao manao mon père zany. Mety amiko mihitsy ilay izy fa tsy manina mbola mety, tsy haiko mety mbola mety voantso amin'izany ray andro any, tsy fantatro. On sait jamais. Ilay volo fotsiny tapahana dia efa izy. Misy mon père ohatr'izao ko. Zany ve? Ie, misy mon père lava volo. Tsy mety kosa zany ko. Dia ilay mon père zany satria za moa zany tsy dia tena hoe mahafantatra be an'ilay katolika. Mon père rehetra zany tsy mahazo manambady, tsy zay ilay izy. Ny an'ny katolika romana. Ok. Fa ny anao tsy katolika romana sa? Za katolika romana. Fa misy zao misy olona zao ohatrany tamin'izaho tany Israel zao dia misy nifanena tamina mopera ny datany satria ny Israel tsy inona rehefa ny Israel dia misy an'ilay toerana anankiray dia ny ray fehezin'ny orthodoxe katolika orthodoxe dia ny ray fehezin'ny katolika romana dia ny ray tsy tadidiko izay. Fa dia misy prêtre orthodoxe eo dia nifanena tamin'ilay prêtre orthodoxe dia miarahaba azy eo dia avy eo dia nisy prêtre katolika niaraka taminy teo dia nazavaina anay hoe zanako io mopera io izy satria tsy inona ny prêtre orthodoxe afaka manambady. Dia teraka izy dia ilay zanany nefa tsy nijanona orthodoxe fa katolika romana lasa mopera. Gaga teo izay. Arakaraka an'ilay karazan'ilay finoana zany no tena arakarany. Ino ohatra mbola sarotra amiko hoe olombelona
zay mazava ho azy misy maha-olombelona anazy a de tsy manambady. Tena amiko zany a sarotra be zany satria ny olona mila fitiavana le olona amin'ny fiainany a de raha vao tsy manambady de ohatrany misy banga be zany le hoe tsy misy fitiavana tsy haiko aloha anareo fa nenahy aloha ohatrany zany le sarotra be amiko. sacrifice zany le sacrifice ohatran'ny maseur reny koa zany manao sacrifice resaka finoana. Zay aloha Ka zay moa le izy fa io manko avy eo lasa le manambady sy manambady anankiray le izy fa eo koa le hoe filany nofinao indrindra mampanaonao foana anao ny filany nofinao raha fa misy zavatra voarara loatra. Zay aloha de marina. Eny resaka filany nofo koa zany eny misy partie an'io de azoko tsara ohatrany hoe mampirafy to tsy tokony manambady maro iny koa azo lazaina hoe filany nofo surtout ho an'ny lehilahy satria lehilahy matetika no tsy afa-po de hoe mandeha mitady vady hafa ohatra fa iny zao azoko filany nofo tokony tsy atao zay zavatra zay fa hoe ray fotsiny hoe manambady ray fotsiny de iny de tsy atao iny no ohatrany mbola tsy haiko azo lazaina hoe filany nofo ve zany sa hoe filany olombelona fotsiny hoe tena fa eny azoko tsara le de ianao ve raha ohatra ka indray androany fanontaniana adaladala no lasa mon père de mety vitanao ve zay hoe tsy manambady? Vieko za zao tsy manambadiko. Ay le tsy problème aminao zany ianao zany mety tsy mampisy problème aminao mihitsy zany. Mety tsy problème amiko fa zay le izy hoe le tsy manambady mety vitanao ihany fa le tsy manao firaisana ranofo mety tsy vitanao. Ya satria iny koa ihany zany hoe tsy fotsiny hoe tsy mahazo manambady fa tsy mahazo miaraka amin'ny vehivavy na olona koa zany. Zay ny sarotra raha zay ny sarotra zany. Ia zay aloha satria bon raha tsy manambady fotsiny de nefa miaraka amin'ny vehivavy anambadika any de ohatrany tovy ihany zany satria tsy misoratra ara-dalàna fotsiny zany le fanambadiana. Za mino fa be de be angamba mon père manao an'izay manao hoe tsy manambady nefa tena magnodikodina any ambadika any. Mety misy aloha mbola tsy mety misy sura fa misy vitany raha tiana ve zany na ohatra ka tsy manambady mandrakizay? Ny fiainana ataoko am'izao zany hoe fiainana manambady de zany tena mety amiko de aleoko aloha ilamina aloha le tsy manambady fa milay be zao ny manambady. Mety zany mety amiko. Mety aminao. Za aloha mieritreritra koa hoe vao miteny raha tiana de napetratra anao hoe mety misy koa olona efa nanambady de satria efa nandalovana zany le hoe fanambadiana de ohatrany hoe leo be le hoe manambady de miala am'izay izy misara-bady de lasa mon père am'izay izy avy eo zany hoe efa nandalovana zany le fanambadiana efa hainy hoe ohatrohatr'izao le izy de tsy mety aminazy mihitsy de eo izy manao mon père. Misy ohatr'izany koa. Misy efa nandalondaly fiainana teny de zay vao hoe andray anoka teny tratra ny fiantsoana. Ie zay aloha iny mba azoko kokoa satria efa hitany zany le teny de efa afaka miteny izy hoe ohatrany hoe tsy de faly tao anatin'le fotoana fanambadiana ohatra izy de miala amin'iny tsy hoe mifixe amin'ny mon père fotsiny ny conversation ohatrany naliana be tampoka anazy zany le izy hoe ianao tambola kely kay nisy tanjona hoe anao mon père fa tamin'ny firy taona ianao tamin'izany fotoana zany? Satria tamin'ny mbola kely am'le nampianatra masera zany de le mamaky rehefa taloha tsinona tsisy an'izany hoe ny télé tsy hoe mandeha foana eo de rehefa tsy milalao any an-tokotany ianao zany de za nefa tia namaky boky hitako teo de ny baiboly de iny foana no hoe mba vakiako teo zany de za koa nefa le mpiservy la mesa reny miservira mesa ako de ohatrany efa tena ohatrany hoe hitako hoe mety tampoka zany le izy
dia hatramin'ny fotoana viana ny Papa Ray Masina, ny Pape Jean Paul II nandalo taty tamin'izay fotoana izay angamba ny ohatran'ny hoe tena nanana izay vocation izay fa avy eo tena hoe vao lehibe vao Vonio vao pubère fotsiny dia efa ravo izany rehetra izany vao mandalo efa puberté. laisse tomber ve Ie. marina zany fa tamin'ny firy taona marina ianao no nieritreritra na hoe nahazo occasion hanao resaka hoe télé hoe tonga ho azy fotsiny ve le hoe manao télé sa hoe efa nieritreretanao mihitsy le izy? Za mihevitra hoe efa tena nieritreretiko hatramin'izay koa satria za zany ny indrindraindrindra nanomboka zako 5e tany am-pianarana 5e 4e dia efa za tsy nefa mpihaino radio be dia mpijery télé be koa dia efa mahafinaritra foana ilay zavatra ataon'ilay olona manolotra eo amin'ilay télé eo zany. Dia avy eo ako tena manana fitaovana kely zay fandraisam-peo dia tena mandray ny feoko dia mihaino ny feoko dia asiako mozika kely miaraka amin'ilay izy dia ohatran'ny hoe manao radio zany midy ao amin'ny efitrano dia manao radio dia nanomboka tamin'izay zaho classe de 5e 4e zay zany efa nanomboka ho zay hoe tena zay ny zavatra tiako atao dia nisy opportunité amin'izay tamin'izako classe de première na seconde tsy tadidiko tsony nahafahako nisy lalao zay jeu tamin'ny radio dia nahazo loka tany amin'izay radio zay le namako dia izy hoe andao sika lalao izy hiaraka handeaka an'ilay loka eny amin'ilay radio dia ok fa andao any dia tonga teny amin'ilay radio zay dia niona tamin'ilay animatrice dia ozy izy tamin'ilay animatrice hoe nareo nga mbola mitady animateur dia izy hoe fa ino izy zavatra tianao atao dia nazavaiko teo dia izy hoe tongava raha ozy amin'ny lahady manandrana ataoko invité hoe miresadresaka amin'ny radio dia ok dia tena lasa dia tao aho zany nanandrana hoe mihitsy hoe le asana animateur atao amin'ny radio dia eno le talehan'ilay radio mihaino an'ilay radio ana tomobile dia natsolo le animatrice hoe fa izy zany miteny zany dia hoe bon aleo zareo dia hoe zareo no te hanao émission ohatr'izao satria za zany tamin'izay nanana hoe andeha hanao émission ana hit parade zany no tiako natao dia tonga dia izy le anao hoe ok afaka manao an'izay zareo dia nanomboka teo aho zany tsy nijanona intsony dia avy eo ilay izy lasa nitohy télé. Ok nanomboka radio zany Radio 94 tany angamba nanomboka radio na 93 tadidiko 93 ray amin'izay. fa ianao firy taona fa tsy madiso? Za zao firy zany zao zany nge antanina foana zareo tanora mandrakizay dia antaniny olona hoe 20 ans ve sa 30 ans sa alao ataontsika 25 aloha izy androany tsy possible raha hoe 94 efa nanao radio dia 25 ans fotsiny zany hoe -4 zany ianao tamin'ny nanao radio mety milamina tsara zany ohatran'izah mihitsy nitenen'ny vadiko hoe ohatra le Christian iny tsy mety antitra tsy hoe tokony ho antitra be zany fa izany foana nitenen'ny vadiko hoe tsy mety antitra mihitsy zany tarehin'ny Christian satria efa ohatrany hoe efa ela be anitany zareo teo amin'ny télé teo satria nanomboka 1999 any nanomboka nanao télé tao amin'ny TV Plus any nanomboka dia avy eo lasa nifindra RTA 2001 dia Dreamine 2012 dia ohatrany hoe nandritra an'izay fotoana izay zany ireo olona rehetrarehetra ireo ohatrany nahita anahy teo foana dia mbola gaga ilay olona mbola eo foana hatramin'izao. Zay aloha 24 ans zany manao télé efa fiainana anankiray mihitsy zany efa ela kosa zany. Misy anankiray manontolo tena natokako an'ny télé sy radio. Dia tianao be hatramin'izao ilay izy ve? Hoe tiako hatramin'izao? Ie, tiako ilay izy fa za io zao efa tonga amin'ilay fazan'ilay te hanandrana zavatra hafa indray amin'ny resaka télé sy radio manomboka efa routine eny efa manomboka routine satria na tia zavatra mitovy foana azoko tsara dia soa ihany fa misy ny tambazotra sosialy ahafahako manao an'ireny asako hafa amin'ny tambazotra sosialy ireny indray
manome motivation anahy fa satria ny radio sy télé zany ohatrany hoe efa io efa asa eo fotsiny ilay izy. Ie, zay aloha e. Azoko tsara. Mo za so amin'izao tsy mahatsapa évolution de carrière Ie. amin'ity asa ity zany ohatrany hoe tonga de teo de lasa inona moa marina hoe midiriger équipe-na production fa tsy haiko mety mila évolution de carrière angamba lasa ohatrany hoe hatreo ihany zany nefa mbola tiako hihoatra kely de zay zao mbola mampisalasala anahy de za koa nefa tena tsoriko aminareo fa za zao tsy mahita fandrosoana eto Madagasikara mihitsy na kely amin'izao efa somary leoleo Madagasikara io somary leo mipetraka eto Madagasikara fa mbola misy zavatra hoe mitazona fotsiny zany hoe eto fa raha ny namako rehetra mipetraka any ivelany de efa miteny anahy daholo hoe inona ke mbola hijanonanao ao raha namako gasy tena aza mijanonao fa tsisy zavatra mivoatra ao de tena mijery an'izy mihitsy tena tsisy zavatra mivoatra fa tena mikrosofana re Madagasikara mampalahelo be. Mampalahelo mihitsy ilay izy mampalahelo mihitsy efa 24 ans de hoe efa takatra zany le plafond zany hoe le tsy de misy akarana tsony amin'ny fahitanao azy moa zany tiako tenenina. Eny azoko tsara za koa moa zany efa nifindra moa efa ty Frantsa mipetraka tsy azoko lazaina hoe leo tany États-Unis fa eny tany Utah aloha zany nisy resaka hoe leo ihany fa tsara le fiovany tsara le tiako be le aty France am'izao aloha efa ho 4 ans zany mipetraka aty. Mahafinaritra be mahita zava-baovao zany mianatra teny vaovao mianatra kolotsaina vaovao tsara be le zany tiako be le za aloha raha conseillako eny tsy conseil fa hevitry fotsiny andramo le zavatra raha ohatra ka efa ela ny eritreretina efa nandamina zavatra tsara ohatra de mendrika andramana zany le zavatra de raha ohatra hoe afaka 2 taona na 3 taona tsy tianao de afaka miverina foana zany. Zay no fahitako azy. Fa tiana mbola any États-Unis? Mbola aty États-Unis aloha zay mbola zanako zany Amerikana. De tsy leo? Leo aloha misy fotoana leo, misy fotoana tsy leo, misy fotoana le izy miovaova foana isan'andro fa amin'izao aloha mbola hitako hoe sava be aloha de milamina aloha fa zay koa manao vacances ohatrany hoe manao vacances indraindray manao vacances makany amin'ny toeran-kafa fa tsy hoe eo. Mara zany. Lasa za indray mitady an-tany. Lasa indray mitady an-tany zanakareo koa ve miteny gasy? Ny zanako voalohany zany 5 taona izy miteny kely ataoko angambany hoe 90% anglais satria zany mahazatra anazy aty rehefa makany amin'ny namana makany amin'ny cousin cousine miteny anglais daholo fa miteny izy mahazo be an'le teny gasy sy miteny kely fa mbola tsy tena hoe zatra ny lelany zany ny mamolaka ny teny malagasy. Fa nareo vady moa zany ao an-trano miteny gasy foana? Zay mivady miteny gasy foana sady zay koa manana faniriana akany a Madagasikara tsy ho ela angambany raha takatra ny billet d'avion de rehefa tonga any de engany mba hisosasosa tsara amin'izay ny teny gasiny fa amin'izao aloha mbola mibada lela kely aloha. Io aloha tsy atahorako rehefa miteny gasy foana zany le ray aman-dreny ao an-trano de tsy maintsy mahay le zaza tsy maintsy na le izy mitaky fotoana le izy hoe mety hoe 6 ans na 7 ans na 8 ans angamba le zaza kely fa tsy maintsy mahay izy rehefa hoe miteny gasy foana nareo ao an-trano voatery zany voatery satria manodidina anazy tanteraka zay aza matahotra lesy fa mety bada lela fotsiny le manao ana tompoko inana vaovao tsara be ny sakafo androany ohatrohatr'izay. Ny anazy tsy tsara be fa ataony hoe tsada satria eno hoe le era tsy mitovy de lasa hoe
tsy mahay manao raharaharaha fa tsada be. Manakaiky kosa le D a, le D sy ny R zany ohatra mifanakaiky kely. Marina zany. Ary Christian ve tsy manan-janaka? Anona zanako sady manta mpanan-karena. Ohatray. Enjana be koa zany. Zao tonga de teneniko zavatra. Vao manao fe ohatran'iny ianao na le amin'ny vidéonao hitako amin'ny tambazotra reny. Ohatran'ny hitako hoe mety be aminao manao acteur ny tsy haiko mitena zany amin'ny teny malagasy fa acteur de voix. Zany hoe manao an'le voix ho an'ny dessin animé sy nany reny. Le film malagasy en général zany hitako hoe tsy ampy production zany le nefa mety mandeha be mihitsy io zavatra io raha atao tsara. Fa ianao zao tonga de eritreretako voalohany hoe mahay manao feo maromaro sa tsy zay? Ie, tsy hoe tena haiko be mola izy zany fa mba miezaka manao feo maromaro betsaka. Mahay kely. Mahay kely fa tsy mahay be. Fa marina zany ka. Zany zao zavatra tiako trandrahana kely hoe tontolona sarimihetsika malagasy fa amin'ny fitaovana tena anaovana azy, zany hoe tena matianina be zany. Za tsy miteny hoe totoy ny sarimihetsika malagasy amin'izao fa mbola hitako hoe mbola manana olana ara-pitaovana foana. De nefa fantatro koa hoe tsy mahazo tombony zareo raha ohatra ka tena mampiasa an'ilay fitaovana raitra be. Zay aloha de lasa. Fa zany zao zavatra tiako atao resaka mianatra momba ny resaka cinématographie ohatrany. Hitako hoe lalana mahafinaritra anahy indray zany zao. Zay mihitsy le saika fantaniko manaraka satria io zany hoe mitady fiovana hoe am'le resaka asanao ohatra de iny mihitsy ve no tianao hiezahana atao sa misy zavatra hafa koa zany hoe resaka tambazotra ozy ianao na zavatra hafa tianao atao amin'ny hoe asa amin'ny fotoana ho avy? Ny ahy zany raha mbola anatina tontolona hainao manjery de ohatrany mbola mety amiko foana. Mbola tiako foana zany. Ny ahy zany tsy tiako le ny asa tsy hoe tsy mety hoe tsy ho haiko mihitsy zany hoe ao de manao CAD, manao calcul be eo de anaty birao de mety eo. Fa ny ahy mila zavatra mifanerasera, mila zavatra mifanerasera de mila mampiasa micro de mila mampiasa caméra, ohatran'ny hoe zavatra ohatr'izay zany no tiako. De am'izao moa zany efa betsaka ny créateur de contenu de hitako hoe mahafinaritra le firoboroboan'ilay izy ohatran'izay. De ny ahy moa io koa io ny anahy zany tohizaka io asana créateur de contenu fa tiako hoe mbola matianina kokoa le zavatra atao fa za mbola mahatsapa fa ny zavatra ataoko ara amin'ny création de contenu ataoko mbola misy zavatra amateur be. Raha za zany mbola mahatsapa hoe mbola tsy manome zato isan-jato amin'le resaka création de contenu. Mbola kamokamo indraindray hoe tokony hamorona zavatra de mbola kamokamo eny de izy nefa mila terena de za nefa indraindray tena mbola tsy mahavita. Za koa le misy an'le asako manao télé ohatran'izany de ohatran'ny hoe manana excuse fa raha tena 100% amin'io de hitako hoe tokony mbola lasa lavitra kokoa. Marina zany. Le olona zany matetika rehefa mieritreritra hoe créateur de contenu de ohatran'ny hoe tsotra kely le olona, le fahitan'ny olona le asa, le manao asa io zany ohatran'ny hoe tsotra kely de mahazo vola. Fa tena le miresaka, le manao an'le mampiome rehefa ohatra hoe naturel aminao le izy de iny azo lazaina hoe tsotra. Fa ny zavatra hafa rehetra, resaka montage, resaka stratégie de posting, stratégie amin'ny page-nao Facebook, Instagram sy ny tarany, ny intisy teo tsy le montage fotsiny fa ny resaka ohatray very tampoka le tena resaka eny ao anatin'ny montage ihany moa zany fa resaka visuel amin'le vidéo, resaka texte amin'le vidéo ao daholo fa tsy vita vetivety zay zavatra zay tena ela be manao
manao zavatra eny de reny ve ny tena mahakamo anao sa le partie iny ny tena ohatrany tsy de tianao amin'ny resaka création de contenu? Le izy tsy hoe tsy tiako fa le izy tiako fa misy fotoana hoe mitady zavatra ohatra hoe mitady sketch anankiray aho zao de iny tena sarotra be le mitady an'iny satria le renao tena tsy misy aingam-panahy mihitsy, tsisy inspiration mihitsy. Ok, yeah. Ndraindray tena vita ao anaty lohana hoe inona zany ny zavatra ampome ataoko eto de iny tena sarotra iny. Zay aloha e. Tsy azo forcer iny. Vao forcer iny de tonga de tsy mampiome akory le vidéo. Tsy maintsy tonga ho azy le Ka zay aingam-panahy. de nefa ianao koa tsy maintsy mitady ny style na humournao satria efa samy manana style ny daholo ireo créateur de contenu ireo de raha vao mitovy amin'ny ny hafa de olana. Nisy zavatra nataoko anankiray zay zao za tsy mijery an'le tsy manaraka an'le créateur hafa fa efa miposteko le izy nisy olona manao commentaire io zavatra ataonao io efa nataony ihany de zany zao tena tsy hitako hoe ahoana nanaovana azy satria le zavatra mety hoe sendra mitovy fotsiny fa za tsy na tsy tia an'izay koa hoe misy zavatra efa ataon'olona tsy de sy dino averiko raha hafa indray ny challenge ana TikTok. Challenge ana TikTok. Ny TikTok misy zavatra efa ataon'olona de averinao de zay. Fa ny anaty Facebook zany tena tsy maintsy mba zavatra création no atao. Eny efa nina fahitako an'izany tonga de ataovy foana raha hoe tsy mangalatra personnage an'le humoriste hafa fotsiny ohatra raha tsy iny ataonao de tsy maninona zany misy foana nge ny commentaire tsy maintsy manao hoe efa nataon'ny olona fa le olona nanao an'le izy talohanao nge tsy izy ny voalohany nanao an'io de toute façon efa misy humour depuis l'existence de l'homme donc zay aloha les blagues rehetra efa vita daholo. Zany izy koa sarotra am'zao amin'le Facebook feno créateur, Instagram, YouTube efa be de be tsy araka mihitsy iza no efa nanao an'izao iza no efa nanao an'izao fa manao fotsiny zay vitanao de zay e. Za mihitsy le izy fa ny somary olana koa resaka hoe créateur à Madagascar tsy misy publicité izy tao tanao ny publicité mandeha amin'ny Facebook reny zany fandoavam-bola daholo zany reny de iny le fidiram-bola an'le créateur de contenu satria misy olona te hametraka pub amin'ny vidéo anazy zany fa à Madagascar tsisy an'izay zavatra zay tsisy entreprise na produit zany te handroa vola ampidirina pub ao anatin'ny vidéo anao de tsisy fidiram-bola zany avy amin'ny Facebook zany na YouTube mety misy kely angamana tsy diso fa Facebook sy Instagram sy nana reny tsisy mihitsy sa tsy zay Christian sa efa niova zay? Ny anay zany aloha raha ny anahy manokana de ny fidiram-bola koa amin'ireny zany de zay placement nataona entreprise zany hoe misy olona miantso de miteny izy hoe anao vidéo zay ozy izy de asivy dokam-barotra anay ao anatin'le vidéo anay izy aminazy hoe zaho tsy manao vidéo tonga de miteny eo de manao dokam-barotra anareo fa tsy maintsy manao vidéo humoristique de any anatin'le izy ihany atsofoko ny dokam-barotra reo raha mety aminareo de fa ihany aloha zany nanao le satria fa le ohatrany zay zao mba fanirianay créateur de contenu satria tsy azoko hoe ohatra TikTok ohatra zao ny TikTok zao mbola tsy active aty Madagascar le hoe ahafahana azonao vola ny nombre de vues fa ny any ivelany zao de efa be de be no mivelona amin'izay hoe manao zay vidéo any anatin'ny TikTok eo de azahoany vola fa nisy fotsiny mila miasa mafy be satria le créateur de contenu vazaha fantatro reny zao mila miposta vidéo anaky 10 isan'andro ohatr'izany tsy vitako zany
Ie, zay aloha e. Satria izay no mampiafy am'izay. Eny e. Zay Ie, le mampi- izy aloha tsy maintsy mitohy foana zany le timing an'le fandefasanao video. Tiako tenena zany tsy hoe indray mandeha isaky ny herinandro fotsiny de efa vita. Fa kosa le olona efa manana followers be dia be a, ny ataony fotsiny a mifilma de zay fotsiny de alefa amin'ny équipe anazy derrière zany zay manao montage a, zay manao publication an'le video a, zay mandamina an'le stratégie an'le page a sy ny sisa. Fa ny olona zay tena velona amin'io zany a, film fotsiny ny ataony na film koa ary mety misy vidéaste na photographe koa manao an'io partie io a, fa izy fotsiny no milalao film zany e, milalao film ao anatin'le raha de iny fotsiny Ie. efa tena mandeha am'zay de misy équipe zany manao zavatra rehetra. Zay. Zany mihitsy zao no tiako atao fa raha ohatra an'izay le izy a de lasa lafo be koa an'le vidéoko a de lasa miembotra daholo le partenaire Ka zay koa. de lasa tsy maintsy za Zay mihitsy. zao a 4 heures anankiray a de zay ihany no miasa amin'ny vidéoako hatreto aloha. Ie. Misy fotoana raha za rery ihany de za ihany manao montage misy Ie, fotoana zay fa mihitsy indraindray ka. tena tsy vita Ie, zay mihitsy ka. nefa le izy tena tokony ekipa Montage tena ela be io a. tena ela. Marina mihitsy. De nefa ianao te hanao zavatra de qualité, za zao misy fotoana tsy fiera montage ataoko. Hoe tsy raha ohatran'ny hoe hitako hoe ratsy le izy. Hoe tsy mbola le milay. Fa ny tena mahakivy anay koa indraindray Ie. ny tena mahakivy koa indraindray resaka algorithme. Le calculana algorithme io zany tena be io. Ie. Hoe à quel moment poste. Amin'ny fotoana inona ianao tokony poste. De indray ianao ohatra hoe nanao zavatra tena de tsy tian'le algorithme, tsy apotran'le algorithme any amin'ny olona le izy de zarana misy vue ianao ohatra. Iny tena makarary fo be mihitsy. Ie. Marina mihitsy zany. Sady le izy miova foana e. Za moa zany miasa amin'ny tambazotra, asako isan'andro zany amin'ny tambazotra de noho ny asako io zany de maharaka tsara ny algorithme sy ny anona takiny surtout Facebook zany e. Fa miova matetika zany le izy. 2-3 fois par an zany de efa miova indray hoe plutôt vidéo ohatr'izao, mitantara ohatr'izao. Ny tena malaza am'izao zany a, mitantara tsy tapaka. Mitantara tsy tapaka tiako tenena zany a, satria taloha zany ohatran'ny hoe anibon'le vidéo a, misy partie an'le tantara zany efa plus loin. De avy eo tapaka iny de verina amin'ny voalohany indray de iny indray tsy tian'ny olona am'izao satria lasa ohatran'ny hoe mandany fotoana hoe tsy maintsy miandry ela be vao. Fa ny tena malaza am'izao tonga de mitantara mitohy fotsiny zay mahaliana amin'ny moment rehetra zany e. Zay zany tena mandeha amin'ny Facebook am'izao. De ny minitra voalohany tena important indrindra. Zay koa aloha zany tena manjaka. Satria raha vao miala ohatra hoe 4 minutes le vidéo de amin'ny 20 secondes efa miala daholo le olona. De iny koa zany tsy tian'ny Facebook de lasa tsy alefa amin'ny écran-ny olona mihitsy le vidéo. Ie. Reny tena manjaka aloha am'izao. Surtout hoe ny isika eto Madagasikara mitsitsy data be. Marina mihitsy zany. Tena sarotra aloha e. Amada aloha tena mbola sarotra. Eny eran-tany io zany sarotra vao maika sarotra raha amata. Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins.